miarabanao izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao ary manonona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany ho atsika tsiray avy izay liana amin'ny fandaharana izay iarahantsika mifampahery eto amin'ity toerana ity. Eo foana Andriamanitra, eo foana izy amin'ny fahatsoanao, eo foana izy amin'ny fahatsoanao. Andeha hiaraka hivavaka isika mialohan'ny andraisantsika izany fampaherezana izany. Andriamanitra raio, ekenay ary raisina iampo fa eo foana tokoa ianao. Andinika ny teninao izahay, ny fanahinao ane arotsakao eto amin'ity toerana ity, ny fanahinao ane apetrakao amin'ny tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry namako, ry havana izay manaraka ity fampaherezana ity, eo foana Andriamanitra amin'ny fahatsoanao. Mo milaza ary ve zany hoe rehefa eo foana Andriamanitra amin'ny fahatsoana dia tokony hamerimberina izany ve isika? Tsia, androany dia Andriamanitra mihitsy no hiresaka amintsika ny valiny izany fanontaniana izany. Ao amin'ny Salamo 7:30 dia ny andininy fa 420. Salamo 7:30 dia ny andininy fa 420 dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra. Na dia lavo aza izy, tsy dia mikarapoka, fa Jehova no mitantana azy. Na dia lavo aza izy, tsy dia mikarapoka, fa Jehova no mitantana azy. Ilay lohahevitra dia hoe eo foana izy amin'ny fahatsoanao. Asa mety efa kivy ianao amin'izao fotoana izao. Asa mety firy-taonina angamba ny fahotanao. Asa ihany koa mety efa mieritreritra ianao hoe toa tsy te hivavaka intsony rehefa mieritreritra ny fahatsoanao, toa tsy te hiantso an'Andriamanitra intsony rehefa be ny fahatsoana. Dia hozy izy ny Davida mpanao salamo, na dia lavo aza izy, tsy dia mikarapoka, fa Jehova no mitantana azy. Ry namako, mitantana anao Andriamanitra, miaraka aminao Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 1:1 dia ny 5, ity zany no fepetra'Andriamanitra amin'ny fahatsoana izay mahazo atsika io. Jaona 1:1 dia ny 5 dia izao no lazainy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tianao ve androany? Raha tao anatin'ny fahatsoana ianao dia antsoin'Andriamanitra androany hiaika an'izany fahatsoana izany, hiaika an'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa miaika an'izany isika hozy izy mahatoky sy marina izy, dia zava-dehibe fa Andriamanitra no hanamarina atsika dia mamela ny fahotantsika, zany hoe lasa mahazo famelan-keloka isika ary manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Lasa mahazo ny antsoina hoe fahamasinana izao sy ianao. Ry hava malala, androany eo Andriamanitra amin'io fahatsoana io. Mety be dehibe ny manenjika anao, be dehibe ny manao ny toe-javatra rehetra, fa tadidio fa eo amin'Andriamanitra dia raisiny ianao, ary rehefa raisiny ianao dia tsy mamerina intsony ilay fahatsoana izay efa natao, fa manadiny tanteraka izany fahatsoana izay natao izany. Ny fahatsoana dia tsy antony andaozana an'Andriamanitra izany, fa eo foana izy ary atolotr'Andriamanitra ny tanany, eo foana Andriamanitra mamerina atsika andeha araka ny sitrapony. Ao amin'ny Ezekely 20:12 dia ny 2:30 dia misy tenin'Andriamanitra izay
tena mafinaritra. Ezekela 20 Ezekela 20 de ny andininy 2:30 de izao no ambarany tenin'Andriamanitra izay teny mitondra fanantenana ho atsika izany. Ery amin'ny andininy 2:30 de hozy izy hoe fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay mato Jehovah Tompo koa mibeba ianareo mba ho velona. Ry namako izay manaraka izao fandaharana izao, mety tafalatsaka tao anatin'ny fahadisoana ve ianao? Mibeba mba ho velona. Na izao na ianao nizaniza izay maheno izao fandaharana izao, tsy tian'Andriamanitra ho faty ianao, tsy tian'Andriamanitra ho faty noho io aratsiana io ianao, fa ny vahaolana izay atolotr'Andriamanitra de ny fibebahana izany. Eo foan'Andriamanitra amin'ny fahadisoantsika, ary izany fahadisoana izany de tian'Andriamanitra isika hiala amin'izany toetra ratsy izany. Manasitrana antsika Andriamanitra, mamela antsika Andriamanitra, ary miandry amin'ny mpitiavana anao Andriamanitra. Tena zava-dehibe izany. Inona moa no mampisalasala anao? Mety tafalatsaka tokoa ve ianao? Ary mety tena ao anatin'ilay fahadisoana azy, mety tena efa tsy hitanao zay ale. Eo foan'Andriamanitra ary azo antoka ny famelana izay ataon'Andriamanitra. Mampirisika ianao ary ny tenin'Andriamanitra androany, mba tsy hiaina amin'izany fahadisoana izany intsony, fa hiverina anao ny sitrapon'Andriamanitra. Mety tafalatsaka tao anatin'ny fahotana maro isan-karazany izao sianao, androany de vonina ny anadio asy ianao Andriamanitra. Koa androany dia hivavaka indray isika mba hatonga izany tenin'Andriamanitra izany hery lehibe hanampy antsika tsiraray avy. Hivavaka isika. Andriamanitra ray o, misaotra anao izahay satria nampahery anay tokoa ny teninao androany. Ay, na de tafalatsaka tao anatin'ny fahadisoana aza izahay, de miandry amin'ny mpitiavana anay ianao, ary tsy tianao ho faty noho ny hotanay izahay, fa tianao hiverina anao ny sitraponao. Ray malalo, raisoanao izahay, raisoanao ny fonay, ary atolotra ianao androany ireo fahotana maro izay nataonay. Ary androany Tompo, de maniry aho raha ianao mihitsy no hanampy izay tafalatsaka ao anatin'izany, ka hiaiky, hifona, ary tsy hamerina izany intsony. Ary ny teninao de nampanantena, fa ho diovinao, ho sasanao, ho afaka ny amin'izany izahay, ka ho olona vaovao, ho olona izay ahita ny fahatsaranao indray, manomboka amin'ity androany ity. Iriko ary Tompo, raha iaino izany vavaky ny mpanomponao izany ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.